My eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. My eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. Fifaliana indray ry havana malala ny miaraka amintsika eto amin'izao takariva mifanesy izao
ao anatin'ilay herinandron'ny fifandraisana. Anisan'ny nampiavaka an'ity herinandron'ny fifandraisana ity dia ny fanatanterantsika isam-piangonana ny lohahevitra lehibe séminaire ny ilazantsika azy mahakasika ny fifandraisana sy ny fanabeazana. Satria raha miresaka ny fifandraisana isika dia azo ambara fa anisan'ny ministera ihany koa izy io. Satria n'inona atao na inona sampana miasa dia hita mandrakariva ny fifandraisana. Ny fandriko lalina indrindra dia mba hanampy atsika ne izao herinandro ny fifandraisana izao amin'ny alalan'ny séminaire izay ataontsika isam-piangonana ary ahafahantsika manaraka izao ihany koa na amin'ny onjam-peo radio zany na amin'ny alalan'ny tambazotra-tserasera toy ny Facebook mba hananantsika fifandraisana mahomby ary fifandraisana maharitra miainga vao atokantrano mitatra makeo amin'ny fiarahamonina ary na aiza na aiza aleantsika. Ijery lohahevitra iray isan'andro isika ka amin'ny séminaire azy dia isy fantaniana 7 isan-kariva no erantsika mametraka ary erantsika mamaly ihany koa amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Amin'ity andro voalohany ity aza ny lohahevitra izay hodiniantsika dia ny hoe ny fiandohan'ny fifandraisana. Ny fiandohan'ny fifandraisana. Fantanana voalohany dia ny hoe zava-dehibe amin'Andriamanitra ve ny firaisampo. Andeha ovaka itsika ary mamaly izany ny Jaona 7:10 ka ny 2:20. Jaona 7:20 ka ny 2:20 dia mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko ary izao koa ao aminao. Mba ho ao amintsika koa izy mba hinono izao tontolo izao fa ianao no naniraka. Raha mamaky izany tenan'Andriamanitra izany isika ry havana malala dia tsapa fa tena zava-dehibe loatra eo amin'Andriamanitra ny firaisampo. Ary eo amin'ny lafiny rehetra, eo amin'ny lafim-piainana rehetra dia maniry izy raha iaina ao anatin'izany ny olona rehetra izay matahotra azy. Izany hoe ilay firaisampo izany. Fantaniana faharoa dia ny hoe inona ny vina lehibe indrindra an'Andriamanitra ho an'ity izao tontolo izao misy ahy sy anao ity. Ao amin'ny Malaki 4:7. Malaki 4:7 ka ny 2:20. Malaki 4:7 ka ny 2:20 dia mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Indro izao aniraka ny Elipa aminany ho aminareo dia ny tsy mbola tonga ny andron'i Jehova ilay lehibe sady mampatahotra ary izy ampody ny fony ray ho amin'ny zanaka ary ampody ny fon'ny zanaka ho amin'ny ray eo amin'ny 2:20. Ravana malala tena fandrin'Andriamanitra loatra ny iverenany fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ary na dia azo raisina amin'ny tontolo kevitry ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olombelona aza ity 3:20 sy 4:20 izay novinakitsika teo ity dia maneho ihany koa ny tontolo kevitra voalohany ny eo amin'ny fomba nanoratana azy zany fa milaza ny fifandraisan'ny ray sy ny zanaka ihany koa izany 2 izany. Ankehitriny dia tsapa fa mifanalavitra ny fon'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ny fon'ny ray nan-dreny sy ny zanaka. Mbola hodiniantsika any amin'ny lohahevitra any aoriana moa ireo antony rehetra mahatonga izany. Fa mity lohahevitra anio ity ny tiana ambara, ny tiana avotra, ny tiana otrindrina dia izao 2:20 sy 4:20 izao dia manamafy fa ao anatin'ny planin'Andriamanitra ny fanarenana ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Manahoana reny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ao amin'ny tokantrano misy antsika ao, eo amin'ny fiarahamonina misy antsika, anisan'ny planin'Andriamanitra ny amerenana izany. Ny fantaniana fahatelo dia ny hoe izy ary no modely naseho an'i Jesosy antsika momba izany fifandraisana
zany le hoe firaisam-po resantsika teo izany. Andeo vakitsika ndray ny filazantsarany Jaune 7 ka ny 220. Jaune 7 ka ny 220 dia mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko, ary izao koa ao aminao, mba ho ao amintsika koa izy, mba ino zao tontolo zao, fa ianao no naniraka. Zany hoe ny firaisan'ny ray sy ny zanaka no tsy ambaratelo lalina indrindra mahakasika an'Andriamanitra. Ary tamin'anehoany io firaisana io no hanomezany antsika modely ihany koa, na ho an'ny ray aman-dreny zany na ho an'ny zanaka. Ny mahafinaritra amin'Andriamanitra, na inona zavatra tiana ataon'ny olombelona, tiany ataoko sy tiany ataonao, dia manome modely ho amin'izany izy. Ary raha te hanatsara ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izy, dia izy mihitsy no manome modely maneho ny fifandraisany sy ny ray izay naniraka azy. Ny fantaniana faefatra teny hoe tamin'ny fomba ahoana aza no nanehoan'Andriamanitra io modely ny fifandraisana io. Ao amin'ny Genesisy 1 ka ny 19 no andeha hovalintsika. Genesisy 1 ka ny 19 dia zao no ambarany tenin'Andriamanitra. Toy hoe, ary Andriamanitra nanao hoe, andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araky ny tarentsika. Zany hoe teo amin'ny famoronana zany dia Andriamanitra mihitsy no namorona ny olona araky ny endriny. Ary zany ny tanjon'ny fitaizana rehetra, zany ny tanjon'ny fifandraisana rehetra, ary zany ny tokony ho tanjon'ny ray aman-dreny dia ny amerina ilay endrik'Andriamanitra eo amin'ny zanany, amerina ilay endrik'Andriamanitra eo amin'izay mifanerasera sy mifandray amiko, ary anao zay atsapan'ny mifanerasera amiko, anao zay atsapan'ny zanako raha ao atokantrano ao, fa natao araky ny endrik'Andriamanitra izy ireo. Nanome modely antsika mahakasiky ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny lalan'ny fampiresahana teo amin'ny ray sy ny zanaka ary ny fanamasina rehefa amorona ny olombelona izy. Ary matetika io tsy fisian'ny fifampiresahana io ao an-tokantrano, eo anivon'ny fiarahamonina, eny any am-piangonana no misakana ny fombiazana eo amin'ny fifanaraserana na koa eo amin'ny fitaizana raha ao an-tokantrano no resantsika. Fantaniana 5, masahana lafin'ny inavy no antsoina ao amin'le hoe fifandraisana sy ny fitaizana raha raisina teo amin'ny famoronana ny olona aza. Andeha ho jerevantsika kely izay. Ary raha mamaky isika ny bokin'ny Genesisy 1 ihany ka ny 9, 7, 20 dia mahita fa masahana lafiny maro amin'ny soratra masina ny zany fifandraisana, fifandraiserana izany. Misy santionana ny vitsivitsy reto. Eo amin'ny 9 dia hoy izy manao hoe anaran'i Jesosy, ary Andriamanitra nanao hoe, andeha isika morona olona tahaka ny endritsika araka ny tarentsika, maneho ny lafiny ara-panahy izany. Eo amin'ny 17 dia izy hoe, ary lasy vavy no namoronany azy, maneho lafiny ary ampetsepo indray izay. Eo amin'ny 19 dia misy an'le hoe maharofara sy mahabetsa ary mameno tany, maneho lafiny ara-tsosialy izany. Ary eo amin'ny 19 tapany manaraka dia ny hoe mampanipo azy, manjaka amin'ny zavaboary rehetra, maneho ny lafiny ara-kolotsaina. Zany hoe ny sotoavana, ny fomba mampanao, ny adidy amanandraikitra. Zany hoe lafin'ny fifandraisana ity zany eo amin'Andriamanitra tsy zavatra marivorivo na ivelambelany fotsiny, fa mahasana lafin'ny zavatra maro, na ny ara-panahy zany, na ny ara-petsepo zany, na lafin'ny ara-tsosialy zany, na lafin'ny ara-kolotsaina. Tsy hoe mifandray amin'ny fomba feno amin'ny lafin'ny ara-panahy fotsiny, fa ny ara-petsepo manao zay tiako atao ao, mety mampijaly ny hafa ao, na amin'ny lafin'ny ara-tsosialy, na amin'ny lafin'ny ara-kolotsaina. Fa ny an'Andriamanitra raha namorona n'izao rehetra izao izy, dia nasehony amin'ny fomba kanto sy tonga lafatra tsara indrindra ny lafiny rehetra amin'ny maha-olombelona raha ny fifandraisana no resana. Fantaniana 9.
inona ary no nataon'Andriamanitra mba hiseny ny fifandraisana tsara eo aminy sy ny olombelona. Genesisy toko voalohany io hatrany ka ny andininy faraiky amin'ny 30 dia mivaky toy izao amin'anaran'i Jesosy. Aritan'Andriamanitra zay rehetra nataony, ary indro tsara indrindra izany. Zany hoe ny fifandraisana tsara indrindra dia naorina teo amin'ny tontolo tsara indrindra. Ny fiandohan'ny fifandraisana teo amin'Andriamanitra sy ny zavaboahatra zany dia niainga avy teo amin'ny fikatsahana izay tsara indrindra ho azy ireo io. Izany toetsaina izany no tokony anosika ireo ray aman-dreny rehetra. Ary izay aty anorina tetezana mba anafoanana ny elanelany eo aminy sy ny taranaka manaraka dia tsy maintsy mikendry izay ahasoa azy ireny izy. Ary ireo faniriko eo am-pifanohizana ny fifandraiserako amin'ny manodidinay ahy dia tsy maintsy mikendry ny tsara indrindra ho azy ireo ihany koa, ny hahasoa azy ireo ihany koa. Ary tsy maintsy mahazo antoka isika fa ny tsara indrindra no kenjerintsika ho azy, fa tsy izay tiantsika sy izay sitrapontsika fotsiny. Ary tsy maintsy mahazo antoka isika fa efa niomana fatratra anome izany ho azy ireo. Raha sorona zany dia zao, eo am-pifandraisako, eo am-pitezako ny ankonako dia tsy mijery izay hahasoa ahy, izay tiako ahy fotsiny aho, fa aneo azy ireo koa ny tsara indrindra, anome azy ireo izay zavatra hahasoa azy, izay zavatra tsara indrindra avy ety amiko. Fantaniana fafito amaranantsika ny androany teny hoe inona ary ny lesona lehibe indrindra tian'Andriamanitra ho ahy sy ny tian'Andriamanitra ho anao. Voalohany dia ny Jaona 5:10 ka ny 5:10. Jaona 5:10 ka ny 5:10 dia hoy izy manao hoe tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, fa ny mpanompo tsy mba malala izay ataon'ny tompony. Fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria izay rehetra reko tamin'iraiko no nambarako taminareo. Eto Andriamanitra dia maneho fa ny fifandraisan'ny mpisakaiza, zany hoe le mpifanakaiky fo no aseho an'Andriamanitra eto fa tia ny fandraisany ampiko ihany koa sy aminao. Eo amin'ny andininy fahasivy dia hoy izy hoe tahaka ny tiavan'ny ray ahy no tiavako anareo, tomoera ny fitiavako ianareo. Ary eto dia maneho fa ndraindray tafalatsaka ny maro amin'izy io. Ary ny fanorenana ny fisakezana ny fomba fanabeazana taloha izay nametraka elanelana eo amin'ny mpanabe sy ny olona entina ohatra, na fifandraiseran'ny ny mpitondra sy ny entina, na ny ray aman-dreny sy ny zanaka izany. Mba mety ny anehoan'izy ireo ny fahefany angamba, mba entiny hametrahan'izy ireo ny maizy azy angamba. Fa ny Baiboly kosa dia manome modely ny mifanohatra amin'izany. Hatray no amafisiny ny manampahaizana maro momba ny fitantanana sy ny fitezana, fa ny fitezana tiana aomby, ny fifandraisana tiana aomby dia tsy maintsy miorina ao anatin'ny fisakaizana. Ary mora kokoa ho an'ny zanaka ny manaraka ny tenin'ny sakaizany. Moramora kokoa amin'ny hafa manodidinay ny manaraka fotsiny ny tenin'ny sakaizany. Ary noho izany ny ray aman-dreny sady mpanabe no tokony ho sakaiza akaiky indrindra ny fon'ny zanaka. Ary ny olona mpifanerasera dia tokony aneo fa ny andaniny sy ny ankilany dia akaiky ny fo satria toy ny mpisakaiza izany. Ny fandriko dia mba ananantsika izany lesona sarobitsy izany androany. Ka izay le fiandohan'ny fifandraisana izay no ndeha anaovantsika fiaingana vaovao koa amin'ny fifandraisantsika any manodidina antsika. Ka hitondra fahasambarana, hitondra fahasoavana, hitondra fisakaizana tokoa ane ny fifandraisana izay mbola hotohizantsika mandra-piavin'i Kristy any amin'ny rao any lanitra. Omba antsika mandrakariva ny Tompo. Amen. Andeha hivavaka isika. Raha eo misotranao izany amin'ity takariva voalohany ity izay nomenao anay, nafanay nanovo izany ny loha hevitra mahakasika ny fiandohan'ny fifandraisana izany.
tompo misaotranao zay ny amin'ny teninao zay nomeno anay tamin'ity anio ity raha eo ny fandrenay dia ianao ny hanavao ny ao anatinay ny fisainanay ka mba nanay zany toetra ny lanty zany ka hanome ny tsara indrindra hanome zay hahasoa ka tonga anay ho sakaiza an'ireo mpifanerasera amiray aminay miainga eo atokantrano izany ary mitatra makany amin'ny fiarahamonina misy anay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen.